ny syndicat-ny mpiasa avy eo anivon'ny kompania pitaterana Air Madagasikara ihany moa no noraisin'ny bromarsy ny antemeran-dola tamin'ity androany ity fa noraisin'izy ireo ihany koa ny syndicat kristiana malagasy eo anivon'ny Jirama. Nanazava ny fahasahiranana izay mianjady amin'ny Jirama tamin'ny bromarsy ny antemeran-dola ny syndicat kristiana malagasy eo anivon'ny Jirama. Voalaza fa sarotra ny isin'ny fanatsarana ny tongotra ho an'ny mpanjifa manoloana ny trosabe miavosa. Misy ny fangatahana samihafa ataon'izy ireo amin'ny fanjakana mba hanatsarana ny tambazotra ny jiro sy ny rano. Mangataka ny fanjakana anokana vola azahoan'ny Jirama miaingy isoroana ny aratra courant monerana Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana compteur intelligent. Faharoa, mangataka ny fanjakana mitady vola manokana mena ny Jirama azahoana manavao ny fotodrafitrasa any ambanin'ny tany any raha resaka rano fotsiny zany resantsika hoe ny conduite ny Jirama misy hatramin'izao dia izay hatramina Jirama ny Jirama. Fahatelo na iza manampahaizana manerana zao tontolo zao ka mivarotra fakianto ka maheriny ny atsasabiby dia sepitra izy. Izany mangataka ny fanjakana anao ajustement ny tarifa ny Jirama io. Na dia tsy fahefanam-panatanteraka aza ny antemeran-dola dia ny bromarsy ny izany androm-panjakana izany no nitondran'ny sekrima Jirama ny etaetan'izy ireo. Ny fanantenanay dia ny andraisan'ny etaetanay satria izy ireo nataontsika hoe olona mpanorokevitra ny mpikantana ara-panjakana dia nentinay napitany aminy izay etaetanay izay. Nambaran'izy ireo fa tratra amin'ny tanjona nokendrena tao anatin'ny fifampiresahana nisy ny maraina teo.